Any Ambohitsoa any a misy tovolahy kely izay 12 taona izy izao. Sarika sady zoky tia zandry. Classe de 6e izy izao ary tia mianatra satria 5 voalohany foana izy ao am-pianarana. Taranaoty be foana izy ary eo amin'ny 16 na 17 eo foana ny naotiny any am-pianarana. Tena tian'ity tovolahy kely ity ny mikirakira fitaovana elektrônika. Izy ihany dia mahavita manamboatra izay simba ao an-trano. Miara-mipetraka miaraka amin'ny bebeany izy tsy mifankafohy ary tena mifankahazo am-po izy mianaka. Mba hiveloman'izy ireo dia manadio sy manao décoration ana fiangonana amin'ny bebeany isaky ny faran'ny herinandro. Mahay manjaitra koa ny bebeany ary indraindray mahazo commande manamboatra harona, petakofehy na crochet. Dia izay vola azo avy amin'ireo iny no andoavana hofa-trano sy hiveloman'izy mianaka. Ka noho izany misy andro tsy ampy ny ao am-pelatanana ary tsy maintsy mandeha mianatra tsy misakafo ilay tovolahy kely iny. Fanakaiza ny ray aman-drenin'ity tovolahy kely ity? Fa maninona izy miara-mipetraka miaraka amin'ny bebeany? Iza mandony écolage? Ahoana no hoavin'ity tovolahy kely ity? Andao ary tsika hiaraka hijery ny tantaran'ity tovolahy kely ity.